Mandray rebijery ajaina ny zitiana ny tokatrano amin'izao takarivan'ny zoma fa 7 ny volana aogositra izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV miaraka tompoko lafinaritra tompoko vavy manasana ho ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovontsika amin'izao alina izao nisongadina tamin'ity androany ity ny hetsika teny amin'ny arabe ny fahaleovantena teny iompona betsaka amin'izay indrindra ny vaovaontsika amin'izao alina izao tsy hitazana teny Analakely androany eo mpitiaraka ny antsoan'ny fanavotam-pirenena izay nikarakara ilay hetsika fidinana andalambe teny antoerana nisy ihany moa ny hetsika izay azo lazaina fa nandamoka Giselin Velo sy Tsirakoto Arsan no mitatitra ny vaovao. Tsy nipoitra teny Analakely androany ireo mitonona ho mpitarika ny hetsika ataon'ny antsoan'ny fanavotam-pirenena ny serana sy nandalo fotsiny kosa sasantsasany toy Vaombe sy Eric Randrenaivo avy amin'ny AFP. Na izany aza nefa dia tanteraka ihany fihetsiketsehana izay natana olona vitsivitsy nanaraka. Rehefa tsy tazana moa tena mpitarika dia nisy ihany ireo tarehy vaovao izay sanandray tanana ny raharaha. Raha sendra ny serana teny kosa Eric Randrenaivo dia nanambara fa mitohy ary tsy hitsahatra ny tolona. Tena zao hoe hita hoe manao epamboka zao ny mpitarika dia tsy memitra araka zao ahitantsika zao fa ny fandaminana fotsiny mbola mitohy ny tolona ary tsy maintsy mitohy tsika tsy manaiky fendrony zay epamboka zany fa mitohy. Tanoany amin'ny tatao vovonana tany moa no nanomboka ny tangorona ny olona ka ny fampitazana tamin'ny tany filaminana nandritry ny atsasakadiny teo. Rehefa izany dia nanapa-kevitra nandravan'ny mpitokona ny mpitandro filaminana satria nanomboka nanohitoana ny fifamoivozana ireo mpitokona. Tsy nisy moa ny fipoahana grenady mandatsa-dranomaso na ny fisamborana teny an-toerana androany.